Tokony tamin'ny 3 ora teo no tonga teto amin'ny lapan'ny tanàna avokoa ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana, ireo vahoaka nanaraka, mpiasam-panjakana sasany ary mpianatra rehefa vita ny fitetezana ministera. Tsy mampiova ny hetsika ny fanambarana nataony ministry ny fiarovam-pirenena omaly raha ny fanazavana. Manoloana ny fanambarana izay nataon'ny ministra telo lahy misahana ny tavika sy ny filaminam-bahoaka ny alarobia faharoa teo dia tianay ny mampatsiahy fa tsy tokony manao fanamina manambonina ambony azy eo amin'ny sehatra saniny izy ireo rehefa manao fanambarana politika toy ireny. Ampatsehivinay ihany koa fa tsy tokony hiditra amin'ny disadisa politika ny foloalindahy sy ny polis-pirenena fa tokony hijanona amin'ny andraikitra izay nomeny lalana azy dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Itoeram-pitso araka izany ny tolona risy hatrany ny fitetezana ministera. Toyanetsika moa zany efa mbola misy ireo toerana izay mangataka ny angalana andro olona ireo fa misy mifanapa-kevitra ihany koa tsy maintsy raisina ihany koa androany rehefa avy eo zao tenenina eo ihany fa ny toyanyetsika dia fantatsika moa zany androany fa dia marobe ireo ministera izay mandeha miaraka aminay fa marobe ihany koa ny faneriterena sy fandrahoana ireo ministera. Izahay lazaina fa manery ny mpiasa ivoaka, izahay antsoina hamoaka ny mpiasa satria misy ny fanerena sy ny fampitahorana an'ireo mpiasa ireo zany tsy ivoaka ny trano dia izay no antony andehananay. Nareo nahita nandritra firy andro zay fa tsy nisy famotehana na fandrobana na fandratrana olona hatramin'izao fa milamina be na mivarotra ary afaka mivarotra amin'izao tsika miteza. Etsekilany navoaka ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana ny ampany amin'ireo tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fitantanana nataony mpitondra sy ny tenenivon'ny ministera sasany araka ny fitarainana sy taratasy voarain'izy ireo. Filohan'ny SVM sy ministra tontolo iainana amin'izao fotoana izao io dia manery sapany ra-panjakana ho aminy mba handoa écolage ony satria mila vola ny antoko SVM amin'izao. Ohatra maro tetikasa voatery mamorona tsy misy mba hanomezana fitapitrisa ariary faravakely isaky ny tetikasa io mba hoentina natotosana ndreny fionambeny antoko SVM reny. Ny takalony dia voatazona hatrany eo amin'ny tale eo amin'ny toerany reny tale mahalo écolage reny. Araka ity taratasy ity hatrany manjaka ny kolokolo eny anivon'ny ministera. Raro ve zany? Faharoa misy ny écolage izay atokana anakaramana andian'olona anakorotana ny tolona amin'izao fotoana izao. Ohatra ny lazaina tamintsika tery Ambatonakandro zany samy MAI ka io ministra io izay mody tsy miteny no ambadika fanakorontanana amin'izany. Fahatelo maro mpiasam-panjakana niraisina tsokosoko tao amin'ny ministeran'ny environnement. Olona teo amin'ny 20 isa teo no efa niraisin'io ministra io sy ny firongony tamin'izany ary ny totaly 900 tapitrisa ariary ny fitambarany. Miantso ny vahoaka malagasy manoloana izany ireto farany tonga maro ampitso.